Manati uyanao Izao lai malalanao Manao lalanao Fa nai masino tenati kuyanao Izao lai malalanao Manao lalanao Kuza tuturu lechiza Nidichasi nirejare fampiaiza Ampizai Tesosi mutiquintai Rehavana malalao amin'ny tompo fotoana lehibe eo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina manerana n'izao tontolo izao ny androandroany fahafatesana ho antsika fotoana lehibe ihany koa androany ho an'ireto zanantsika izay nanaiky ny antson'ny tompo babony Jesosy ary nanolotra ny tenany ho tokanana ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo noho izany dia andehantsika aloha hivavaka amin'izany fotoana lehibe izany fa tsy ny fihetsika ivelany tsy ny akanjontsika tsara tarehy manankalaza an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny fanahintsika ny fotsika mahita azy androany matiantoka zasy ianao raha sanatrika tsy mahita an'izany tompo izany androany izay no mahatonga antsika hivavaka angataka ny fanahy masina mba tena anala izay rehetrarehetra tsy azy tsy anazy izay rehetrarehetra manelingelina antsika tsy ahita azy nandre ny feoany androany hivavaka antsika tompo ry Andriamanitra masina sy tsara indrindra famonjena olona tany anatin'ny lavaka tany anatin'ny aizana ary tao anatin'ny fahaverezana izany natongavanao tetỳ tany namozanao ny ainao teo amin'ny azy fijaliana kanefa raha sanatrika tonga ny fotoana amin'izao fotoana izao mba manompo anao ihany izay nefa tsy mandray ninninina tsy mahita anao matiantoka izahay ary izay natonga anao naniraka nandefa ny afatra ao amin'ny mpanomponao teny hoe alohan'ny zavatra rehetra esory aloha izay hevitrevitra mampisarak'izay ireo asan'ny devoly sy asan'ny satana
fahefana raha teo nomenao Jesosy hoe efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingo ka ry andresiny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo ka tsisy hampaninina anareo akory a koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta no hanapotehana sy handidiana ny herin'ny maizina ny fanaratsy ny fanamaloto rehetra amin'izao toerana izao tsy hanana anjara tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana any amin'ny farimy rehetra afo may satana tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'izao toerana izao fanay masinao Andriamanitra hitoetra ty anatinay azahoany aman-dreny feonao fanay eo midiny anao ka fenoy tanteraka raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka fanay eo midiny anao ka fenoy tanteraka raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka tena mila anao tanteraka ny foko Jesosy androany tena mila anao tontolo mpiainako sy mahefa ninoninonety izahay Jesosy mahefa ninoninonao raha tsy eo faniherinao rery any faniherinao rery any mampatanjaka raha mandresy aho Hallelujah, tontolo mpiainako tsy mahefa ninoninonao raha tsy eo ianao faniherinao rery any no mampatanjaka raha mandresy aho teno tsika rehetra no iterahantsika azy voninahitra ho an'Andriamanitra rery any alleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen tomboina amintsika rehetra ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika ary Jesosy Kristy tompontsika pour ceux qui ont besoin de traduction donc il faut que vous vous connectiez au Free Conference Call de l'église. Vous demandez aux personnes à côté de vous si vous ne le connaissez pas. Et parce qu'il y a la traduction sur le Free Conference Call. Salam Fatima Pulomsato, Netika Manouizan Fiderana Isania. Nandin Fuluan Katam Fayen. Tima Pulomsato, Nandin Fuluan Katam Fayen Nafarania. Ary aoriana setsika dia anao ny hira Pasika 141 amin'ny firana protestanta raiky amby 70 protestanta efa resy zao ny fasany efa resy zao ny olana efa resy daholo mifahavalonao rehetra aloha hifaly amin'izany fandresen'ny tompontsika izany isika menakavy. Salamo fa 50 amin'ny fotsika rehetra ny andininy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Miteraha'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Miteraza eo amin'ny abakabaky ny heriny. Miteraza noho ny asany lehibe. Miteraza araka ny habeany voninahiny. Miteraza amin'ny fitsofana ny anjomara. Miteraza amin'ny valisy ny lokanga. Miteraza amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Miteraza amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Miterazy amin'ny kipantsona maneno, miterazy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iterany Jehova. Efa resy zao anatin'ny fasana azy, ataontsika marisitrisika izany.
fatore era significa Jesús nampiku laira fizai na luz Rifafatesa lasa lay tahotra ao Nasilay taotra Rifokuzay malemy Fatorotoroza Ny fahavalona Tsy natohitra Ny sandriny Jesosy Rifafatesanao Azamony elina Fian'izay matahotra azy omeny tanjaka fanahy vovavao ka tamiserona Mpandresy rifafatezanao azamony elina ivavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray masina tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay voninahitra ho anao Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana zanak'Andriamanitra velona pirofo fa marina ara-baky teny izay rehetra voalaza ny vavanao voninahitra ho anao fanahy masina ilay nampandresy ny apôstôly mbola mampandresy anay mandraka ankehitriny azanona asahinay ijoro vavolombelona hitory fa velona ny Andriamanitra ivavahanay na dia tsy tahaka ny fanaon'ny olo-masina any an-danitra ary no mba fandraisana anjara ataonay amin'izao toerana izao efa niomana ny fo maraina ny mpanomponao rehetra mba te hideranao aty amin'ny tempolinao masina mba miangavy ianao tompo voay ny varavaran'ny lanitra ao mba raiso ny fiderana asandratray amin'ny fonay manontolo ho fankasitrananao ho fiderananao amin'ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Napetraka ny fiangonana anao ny hira tsika ry havana 2:100 ihany dia somary todika kely andro zany tantara lehibe zany satria tsy angano zany fa mba eritreretinao hoe aiza misy olona hoe efa nalevina 3 andro aty aoriana dia hoe velona indray ara-dalàna raha tsy mino ny olona fa mpianatra kosa izay nisehony no nahita azy teo arahantsika ahoana ny zavanitranga 2:100 tafatsangana tokoa aleloia Jesosy Kristy tompontsika le maty nefa velona tafatsangana toko aleluia Jesosy Kristy tomposo aleluia maty nefa velona aleluia mirary olona aleluia 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 fatatsika fa rehefa maty Jesosy tamin'ny zoma Jesosy tamin'ny zoma folafolakandro teo noho ny ataoko hoe amafin'ny fangiry firena tafahoatra meompampana nahazo azy fa mba olombelona nofisiray izy satria izay mihitsy le izy zanak'olona tonga olona na alalana rary dia nitondra ny mafy sy ny mangidy indrindra
fahafambaraka farany tapony. Ny rora tsisy olon-dehibe zany ka hoe rora raina dia lazaina fa mpamitaka mpaminany sandoka dia noelohana ho faty. Zay zany iny tantarana raha antsika nandritra ny herinandro masina iny. Mba hidirana amin'ny sabata satria fantatsika fa ny jiosy dia mankalaza ny sabata manomboka ny zoma hariva dia tsy maintsy nomena baiko ny miaramila hoe vonoy ireo fa mbola fa manjary tafiditra sabata ireo mbola velona eo ihany, tsisy hijanona iandry an'ireo so dia mitsoka manko raha mbola velona ka lasa ny olona dia misy mercenaire mampidina azy eo amin'ny hazo fijaliana dia tsy mety zay dia nasaina vonoana dia tonga tsy misy hoe ahoana nanao fa tonga dia nikapohany misy marteau be ngeza be zany tonga dia velesina ny tongony dia tapaka iny. Azafady amintsika foatra somary zay moa le tantara nahazo tamin'izany. Ireo jiolahy anankiroa ireo zany tonga dia tsy maty manko ireo fa Jesosy rery no maty. Tapahana ny tonga dia vita ny ainy, tapahana dia vita ny ainy. Nandalo teo amin'i Jesosy amin'izay tsy nitapahana satria fa minaneny soratra masina hoe tsisy ho tapaka ny taolany. Dia nijerevana efa maty io dia nitsondroniny tamin'ilay lefina aloha ny lany vony mba hiasorena tsara hoe maty kanefa iny ilay rano sy rà izay manadio amandraka ankehitriny manadio antsika. Dia hiditra amin'ny sabata ry zareo. Ilay hitsanganan Jesosy mantsy ny tena zava-dehibe amintsika eto. Ilay hoe hiditra amin'ny sabata mba eritrereto hoe ianao namoy ny olona le faran'izay tianao, ireo mpianatra ry Petera, tsy nalao bava, tsy nahina kanina, tsy nahavita inona tomany ny eritreritra ny hoe zana andao azy, izay mba niresahana farany zana nda azy intelo, samy mitsakotsako ny tenany teo daholo ny sisa, za mba tsy mba nanao adidy taminy, za tsy mba zao, za tsy mba zao. Eritrereto hoe ilay olona maminao indrindra maraina atoandro hariva nandritra ny 3 taona tsy nisaraka ireo fa niaraka teny foana, lasa tampoka tsy napozina. Olona nanangana olona tamin'ny maty nanadio miboka, tsisy zavatra tsy vitany io rangahy io nefany tsy nahavaly izy na dia kely akory ary fampahorinana tao taminy mandra-pahafatany. Ny loza ny tampoka zany tena hoe kivy zay zava-nisy. Ary ny tena zava-doza sabata ny andro tsy nisy tsony ny hoe mbola afaka ny andro fatina ny mbola hitomany hoe ninona ny alatsinainy vao maraina amin'izay iny vao efa tsy natory ry Maria zany fa hoe raha vao tapitra eo ny sabata, farana ny sabata ny sabotsy alina vao mangirany ratsy vao maraina, izay izy vao andeha hikarakara ny fatiny Jesosy satria zany olona sanatria ny vava zany rehefa ny olona mba hoe olona tianao nefa tsy fonosinao, tsy nasianao an'le tsy ny aromatizena izay ny fanaon'ny fomba ny tany aromatizena le faty sy menaka manitra sy ny sisa dia mba dinina manana an'le hoe mba dignité any hoe mba olona mba tiana ihany io fa tsy sanatria ariana ohatra ny sanatria fatim-biby akory. Zay no natonga azy niazakazaka vao maraina nakany amin'ny fasana. Ary ny tena zava-doza zany rehetrarehetra zany teo ihany tsy mba afaka nytomanizany Jesosy tsy mba zao fa tonga teo amin'ny loana amin'ny fasana indray iny ny ty zavatra mitranga nisy namaky indray misy vaky fasana koa zany any amin'ny zareo mpangalatra tao lapaty zay ny nandraisany azy nanjavona atao tsy hita tao koa le faty tsisy hitomanizana tsisy tsaika mba hitomany tsaika mba hanao ny alahelo nefany tsisy faty teo fa very fasana foana ny nale teo amin'izay vao tomany amin'izay dia ahoana ny atao rano maso lasa niazakazaka miverina tany amin'ny Petera mbola natory maraina satria reraka daholo mpianatra lasa miverina miteny amin'ny Petera sy Jaona. Fakitsika amin'izay eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 20 Jaona toko 20 ery amin'ny andininy 1:10 ny zavatra nitranga rehefa vao naheno fotsiny zany ry Petera sy Jaona nisy naka tao indray koa ny fatin'ny tompo lozina lasa niazakazaka tonga teo amin'ny fasana. Andininy 1:fahenina ny atombokitsika
raha mba sitraka ao dia miara-mamakytsika rehetra mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 2:21 no manomboka ka hatrany amin'ny 7:20 miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba mipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Eo zany ilay hoe heverin'ny olona fa hoe nisy nangalatra ny fatiny. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy izany fa mariny nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia niondrika ka nitsirika tao am-pasana ka nahita anjely anankiroa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Izy zany efa jemban'ny ranomaso tsy tonga saina akory ny ahoana moa no tokony isian'ireto olona hafahafa reto taizany diran'ireto tao, fa tonga dia nisy olona anankiroa tao izy mbola mitomany iny ny sendra nijery fotsiny heveriny fa olona ireo. Dia inona ny teneniny? Aroa ireo taminy 17 raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Ary rehefa nilaza zany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo indray. Io indray zany fa nisy olona indray tonga teo akaiky teo indray ankoatran'ilay anankiroa tetsy dia izy jemban'ny ranomaso. Dia hoy izy Jesosy taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Fa natao no mpiandry saha izy ka hoy izy tamin'ny tompoko raha ianao no naka azy teto alazao amiko izay nametrahanao azy ary sady ahaka azy. Hoy Jesosy taminy ry Maria. Teo voatra ny latsaham-baratry Maria nitodika hoe tena izay ny feo an'i Jesosy ka izay ahoana no possible an'izany dia hoy izy Maria tamin'ny teny Hebreo rabony izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho. Mandehana makany amin'ny rahalahako ka lazao amin'ny miakatra ho any amin'ny Andriamanitra, any amin'ny raiko sy ny rainareo ho any amin'ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra reo. Tsisy nanapo amin'izay zany fa lasy Maria niteny tany amin'ireo mpianatra hoe efa nahita ny tompo ary izay niafatra. Kristianina ianao, apôstôly ianao, mpianatry ny tompo ianao, mba misy miteny aminao efa nahita ny Jesosy, efa mino ianao. Ary raha ianao koa tsy mino hoe raha ianao koa mbola tsy niona tamin'i Jesosy dia mbola tsy mpianana ianao. Zay ny tany dia ho any amin'ny fahaverezana ihany satria kristianina anarana fa tsy niona tamin'i Jesosy. Ny kristianina tsiray Jesosy ianao izy